Fa nanomboka tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo no nanomboka hitan'ireo mpiara-miasa fa tsy nahajaina intsony ny zoan'izy ireo tamin'ny fandoavana ny charge sociale zany hoe ny CNAPS, ny assurance sy ny heverina fa tokony tombotsoany. Inona ny antony zany rehetrarehetra zany? Anisan'ny iraka nampanaovina anay nitendrena teto amin'ity orinasa Koromita Malagasy ity zay dia napetraka tsara mihitsy tabolohany hoe hazavao tsara, adidina tsara inona daholo ny zavatra misy eo, vita ny adidy any hoany satria tsy ny fanadihadiana ihany no natao fa natao ihany koa ireo karazana fijerevana manokana ny fomba ny tantanana nandritran'izay taona maromaro zay ary isonganana manokana anatin'io ny taona enina amby folo sy roa arivo, fito amby folo sy roa arivo ary valo amby folo sy roa arivo. Ny efa nijerena ahoana ny fomba ny tantanana natao dia nijerena ihany koa ny hoe inona ara zany ny tena ahitana ny fahasalaman'ny orinasa anankiray moa dia ny fijerevana ny atao hoe état financier. Ny vokatra dia tena lalina loatra ilay zava-misy satria tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo fotsiny eo amin'ny 4.5 miliara ariary teo ny tombam-pananan'ny orinasa Koromita Malagasy dia ny tsy ho tongany zany ary lasa any amin'ny ambany zany hoe moins 1.5 miliara ariary sisa tafajanona. Inona ny dikan'izay? Dikan'izay dia nisy lesoka lehibe mihitsy lavaka lalina be napetraka ny mpitondra teto amin'ny Koromita Malagasy tamin'ny taona 8.7 sy roa arivo mitetina any amin'ny 7.3 miliara ariary. Lesoka zany hoe moins 39 miliara ariary. Zany rehetrarehetra zany natonga n'lay akony tany amin'ny fitatahana amin'ny ankapobeny. Tao anatin'ireo taona telo ireo dia tsy manaloa mihitsy zany ilay charge sociale, tsy naloa mihitsy ary zava-doza no mitranga satria efa tsy zakan'ny mpiara-miasa intsony le izy dia nahatonga azy ireo nanapa-kevitra ny hoe andao amin'izay jerevana. Marina fa tao anatin'ny fitantanana nandritry ny febroary 7.7 sy roa arivo nakaty dia voaezahana foana aloha ny nandoan'ny vaingan-karama. Iny zany le tena adidy ao anatin'ny fitantanana orinasa hoe tsy maintsy aloha kosa aloha ny vatan-karama dia vitantsika foana iny hatramin'ny androany zao zany vita ny volana oktobra. Vita ihany koa ireo vatan-karama zay tamin'nisy ny fotoanan'ny grevy teto amin'ny orinasa Koromita Malagasy fa kosa lay tena mba tombony amin'ny mpikarama zay no tsy najaina. Tena zava-doza io ny CNAPS, ny assurance sy ny tombo-karama rehetrarehetra. Zay no nevian'izy ireo teo dia nanelanelana araka izany ny ministerin'ny asa sy ny lalàna sosialy dia afaka ny fampiraraha zay tao ary nisy fanambarana iombonana mihitsy ny natao. Fanambarana iombonana zay hoe dahoara miaraka entina eo amin'ny filankevim-pitantanana ny tsy fitakiana akory sanatrizany fa fampatsahivana manao hoe mbola misy ene lay adidin'ny mpampiasa tokony atao amin'ny mpiasa raha izay. Ny napetraka atao ihany koa dia ny hoe ahoana ny paikady ao anatin'izao fanatanterahana ny vinan'ny filoham-pirenena, ao anatin'izao fampiarana ny velirano indrindra ao amin'ny sehitry ny harena ambanin'ny tany zao, ahoana ny paikady atao mba ahafahantsika manasongadina mihitsy zany atao hoe harena ambanin'ny tany zany. Ary fantatra fa singa anankiray manokana manana ny maizy azy ny orinasa Koromita Malagasy dia ireo rehetrarehetra io zany ny ombonana atao efa nilazaina efa ao anatin'le planina fanarenana zany fanenjehana ny fandoavana ny zoan'ny mpiasa izany fa kosa tsy maintsy mbola nampanalovina filankevim-pitantanana izy io ary ny filankevim-pitantanana rariny sitsiny raha miaraka mijery ny tombontsoa amboniny firenena mihitsy aloha miaraka mijery inona no ny akon'ny planina anarenana ny Koromita Malagasy eo anatrehan'ny ekônomia amin'ny ankapobeny. Dia izay no mahatonga nisy fotoana kely somaro ny andriandry izy io nefa kosa mahatoky ny fahendrena mahatoky indrindraindrindra ny fandraisana andraikitry ny filankevim-pitantanana sy ny tompony andraikitra amin'ny fotoanam-panjakana mahatoky azy ireo ary miandra-pitoniana. Zay zany ny zavatra lehibe zay miandra-pitoniana fa mampatsiahy fotsiny hoe efa tena marary ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Koromita Malagasy. Zay ny